tamin'ny taona nitondrana tetezamita tamin'ny laky teo tamin'ny 3 dia 2700 ariary ny euro iray fa ankehitriny dia efa miakatra manantaniny ary efa tratra ny 4000 ariary. Zay ny antony mampahantra ny voaka malagasy mivola miditra ny aposiny olona tsirairay tsy ny eny fa le valeur an'iny no mitotongana tsisy lasa vola boritra ny farany tsisy dikany tsony ary misontra arak'izany ny vidim-piainana ihany koa. Fa Madagasikara no anisan'ny firenena tsy nisy inflation goavana manerana ny Afrika satria ny tatatatana indray ankehitriny dia hoe 5000 ariary ny 1 euro raha tsy nainy tatantsika efa 10 000 ariary. Nitotongana tanteraka ny sandam-bola ariary amin'izao fotoan'izao raha manaraka ny taham-panakalozana na ny cours d'échange satria raha jerena fotsiny izao ny anio 12 Desambra 2024 dia efa lasa 5,000 mahery ny 1 euro. Midika izany fa hiakatra indray ny vidim-piainana eto Madagasikara ary manamafy an'izany mihitsy ny filoha Andrinirina Rajoelina raha hiverenantsika kely tia tahiry tsara tamin'ny taona 2024 ity manoloana ny fidinan'ny sandan'ny ariary izay nazavainy hoe toy izao ny vokatry ny fitotongana ny sandan'ny ariary eto Madagasikara. Ny zavatra tsapa dia izao ny fahefana mividy dia voatazona tamin'ny fotoana ny tetezamity, voatazona ny sandam-bola satria ny sandam-bolantsika tamin'ny taona nitondrana tetezamita tamin'ny laky teo tamin'ny 3 dia 2700 ariary ny euro iray fa ankehitriny dia efa miakatra manantaniny ary efa tratra ny 4000 ariary. Zany hoe very hatrany amin'ny 570 isanjato ny sandam-bola an'ny malagasy. Raha raisiko tsotra fotsiny le izy dia tsotra. Raha ohatra zany le olona ka nandray 2700 ariary tamin'ny tetezamity, zay ny vola raisiny isan'andro zao dia 1 euro zay dia tsy anisan'ny firenena tena nahantra indrindratsika zany fa amin'izao raha mbola nandray an'izay 2700 ariary zay le olona dia efa miena any amin'ny 0,70 euro. Zay ny antony mampatonga atsika miemitra io zay ny antony mampahantra ny voaka malagasy mivola miditra ny aposiny olona tsirairay tsy ny eny fa le valeur an'iny no mitotongana tsisy lasa vola boritra ny farany tsisy dikany tsony ary misontra arak'izany ny vidim-piainana ihany koa. Raha enona tsara ny hevitry ny mpahay toe-karena mahakasika an'izany dia misy itovizana ny zavatra lazain'izy mirahalahy reto satria toy izao ny zavatra lazain'ny mpahay toe-karena. Neny izy raha tsy tsara mitantana azy dia tena manapotika ny ekonomiana firenena. Izy io mantsiny tsika zany zao eto Madagasikara amin'ny akapobeany mbola tsy mahavita teny ekonomikement fa be da be ny zavatra mbola afaratsika. Ny pétrole, be da be ny matière première na ny vary ary nefa tsika mpamboly vary mbola be dia be koa ny afaratsika. Dikan'izay zany rehefa afarana izy raha vao miakatra ny vidina euro na ny vidina dollara dia miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra. Ary izay indrindra ny mahatonga an'ilay hoe mila tena hay tsara mihitsy mitantana io resaka taux de change io. Nanampy mihitsy ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany fa tsy handroso mihitsy Madagasikara na amin'ny taona 2024 aza raha mbola mitohy ny fitantanana gaboraraka eto amintsika. Tsika malagasy raha mbola mitohy izao fomba fitantanana gaboraraka, mitohy izao minimikipy amin'ny zavatra misy zao dia za milaza anareo amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy handroso mihitsy i Madagasikara. Teo amin'ny tafatafa manaraka izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny volana Jolay 2024 lasa teo ihany dia efa tafiakatra 5,000 ariary ny sandan'ny euro iray ary toy izao ny zavatra nambarany manoloana izany rehefa niresaka ny bilan ara-toe-karena sy ara-tsosialy izy. Ny zavatra farany tenenao amin'izay tsy misy amin'io firenena anankiray satria ny tatatatana indray ankehitriny dia hoe 5000 ariary ny 1 euro
raha tsy nainy tatantsika efa 10 000 ariary fa ny fahaizantsika amin'ny tatana dia mbola voatana 5 000 ariary. Raha arak'izany nolazainy izany dia noho ny fahaiza mitantany fitondrana na tonga ny sandany euro hijanona eo amin'ny 5,000 ariary fa tsy tafiakatra 2,000 ariary. Ankehitriny ihany koa raha mananika ny 5,000 ariary ny sandany euro iray dia mampite hametra-panontaniana hoe inona izany no azontsika vahoaka malagasy tsoahana amin'izany manoloana ny fitondrana eto Madagasikara amin'izao. Toy ny ahoana ny fitantanana ny toe-karena eto amintsika amin'izao fotoana izao raha gaboraraka ny teo aloha ary mbola fahaizana mitantana ve io fiakaran'ny vidim-piainana izay efa mihoatra ny zakany vahoaka malagasy ankehitriny io? Aiza ny fampanantenana tamin'ny 5 taona lasa ary tena androso tokoa ve Madagasikara raha arak'izany? Araky ny voalazan'ny mpahay toe-karena moa dia marobe ny antony mahatonga an'izany fidinan'ny sandam-bolantsika malagasy izany. Anisan'izany izao raha ny zavatra mitranga ankehitriny eto Madagasikara fotsiny no jerena dia betsaka loatra izany hoe tena miopampana ny entana farana avy any ivelany izay miditra eto amintsika raha oharina amin'ny vokatra malagasy mivoaka any ivelany. Tsy vitan'izany fa mbola mitombo hatrany izany entana farana avy any ivelany izany. Ny izy io mantsiny tsika izany zao eto Madagasikara amin'ny ankapobeny mbola tsy mahavita teny économiquement fa be da be ny zavatra mbola afaratsika. Ny pétrole, be da be ny matière première na ny vary ary nefa tsika mpamboly vary mbola be dia be koa ny afaratsika. Dikan'izay izany rehefa afarana izy raha vao miakatra ny vidina euro na ny vidina dollara dia miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra. Manarak'izay dia misy olana ny vokatra malagasy ka lasa tsy mahafeno ny fepetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ohatra hoe ny kafe, ny litchi, ny lavanily, ny hazan-dranomasina sy ny sisa maro samihafa dia lasa nidina ambany dia ambany ny kalitao ka tsy mahafeno ny fepetra takin'ny tsena iraisam-pirenena. Anisan'ny antony iray mahatonga ny sandany ariary totongana ihany koa ny fitombon'ny elanelany eo amin'ny dolara sy ny euro eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vahaolana natolotry ny mpahay toe-karena amin'izany dia toy izao. Ny voalohany dia ny décentralisation any Madagasikara. Raha araky ny voalazan'ity mpahay toe-karena ity ihany dia ny décentralisation no tena anisan'ny lakile lehibe amahana ny olana manoloana ny toe-karena eto Madagasikara. Madagasikara ny anahantra foana. Mbola tsy misy réforme structurelle izany hoe décentralisé ny Madagasikara tsy mino anan-karena fa vao maikitsika mianatra ary ny tena loza mety rehefa centralisé be loatra le firenentsika olombitsy ny tena vao maika miahanana fa ny ankamaroan'ny vahoaka miamahantra izay ny zavatra hitranga. Ny faharoa dia ny fampitomboana ny orinasa afaka mamokatra ho an'ny Madagasikara mba hitombo ny ari-karena fahobe izay misy eto ary ihany koa mba hampihena ny fanafarana entana izany hoe mba ahaleo tena amin'izay Madagasikara. Mba hahatonga ny demande devise miena nefa ny offre na devise mitombo dia tokony hoe betsaka kokoa ny exportation atao dia ny importation miena dia raha vao izay ny atao dia automatiquement miena ny vidin'ny euro. Fa tsy izay rery no ny impact an'ilay izy fa rehefa manao exportation ianao dia automatiquement zany ianao mivarotra zavatra vita vokarina vita Madagasikara dia izay zavatra izay miteraka asa lasa betsaka kokoa ny olona manana azy dia matoko ianao zany manao exportation dia efa manana ny ampy ianao amin'ny zavatra iny ohatrany hoe raha hanao exportation ana vary zao tsika dia midika izay hoe efa manana vary zany tsika ampy atsika rehetrarehetra. Dia izany zavatra rehetrarehetra zany no mahatonga ny hoe atao mihitsy izay mba hahatonga ny hoe autosuffisant tsika amina secteur ary afaka manao exportation dia ahena ihany koa ny importation atsika amin'izay tsika tsy voatery hoe mividy devise hividianana azy fa indrindrandrindra hoe tsy voatery hoe zareo avany no mamokatra dia tsika mividy fotsiny fa ny tena tsara dia tsika mihitsy no mamokatra an'ilay izy. Ary mety mbola hiakatra foana ihany koa io vidim-piainana io indrindra ny taona 2024 ka raha mbola tsy misy fiovana eo amin'ny fitantanana ny toe-karenan'ny Madagasikara dia sarotra ny anantena hoe tsy maintsy androso Madagasikara. Izay indray ary ny vidéo antsika anio, aza tiany manao j'aime sy misabone amin'ny chaîne amin'ny manaraka indray mankasitraka.